Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Jesosy ihany no Mesia, ny ankoatran'izay sandoka. Izy indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tato ato dia mandre matetika tsika hoe ranona hono milaza ny tenany hoe Mesia, Kristy. Ranona koa no milaza ny tenany hoe Mesia na Kristy. Dia mahavariana ihany no maheno an'ilay izy hoe ahoana ny ahasahin'ilay olona manonona ny tenany ho Mesia na ho Kristy toy izany. Zavatra tena mahafinaritra na amin'ireny zavatra ireny aloha dia izao. Tena hitanao mihitsy hoe tsy nandainga Jesosy Kristy satria efa niteny izy any Matteo 4:20 dia Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitany. Izany hoe tena zavatra nambaran'i Jesosy Kristy mihitsy reny zavatra reny. Reny zany no midika fa tena efa andro farany zao ary io tokoa fa tena tanteraka izay nambaran'i Jesosy Kristy hoe izy tokoa ny olona hitsangana hilaza ny tenany Kristy ho Mesia araka ny nanambaran'i Jesosy Kristy azy fa mitandrema ho izy. Tandrema so voafitaka nareo aza manaraka azy. Izany no teny ambaran'i Jesosy Kristy satria izy ihany no atao hoe Mesia. Nahoana moa no hoe Jesosy ihany no ambara hoe Mesia? Satria izany hoe Mesia izany ane ry havana dia tena tsy zavatra hoe foroporonina zany na zavatra voanamboarina taty aoriana fa efa ny testamenta taloha iray manontolo mihitsy no efa nanambara ny amin'io Mesia io ilay voahositra Andriamanitra izay ho avy hamonjy ny Israely sy hamonjy an'izao tontolo izao. Be dia be zany ny zava-misy. Ianao zany tsy afaka tonga dia hiteny hoe Mesia fotsiny fa tsy maintsy mahafeno fepetra ianao aloha dia ny faminaniana rehetra izay nanambarana tany amin'ny testamenta taloha hoe tanteraka daholo ve ohatra fotsiny izao any Betlehema no teraka ny Mesia. Zany ny ambaran'ny testamenta taloha Mika 5:2-2. Ianao Betlehema hozy izy Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory avy ao aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ao amin'ny Israely hatry ny fahagolana efa nivoahany dia hatrizay. Dia jerevy tsara misy hoe izay anankiray le izay tena lehibe mihitsy entina manondro an'Andriamanitra mihitsy io zany le Jesosy Kristy mihitsy io ao amin'ny Betlehema izy niteraka zany ao izy nivoaka. Fa tsy hoe avy any Besarety ianao niteraka dia any ianao no milaza hoe Mesia, avy any Betlehema. Ary ny faharoa koa ara dia hoe ny Mesia dia ho ateraka ny vehivavy virjiny. Zany koa anisan'ny kritera nambaran'ny testamenta taloha zany any amin'ny Isaia 7:4-5 efa naminahany an'izany Isaia manao hoe ary noho izany ny Tompo dia hanome famantarana ho anareo indro hanananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Dia tanteraka io to amin'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 1:2-20 sy ny 7:20, Luka 1:2-9-13 fa tena vehivavy virjiny tokoa. Ka le olona mitonontonona hoe Mesia sy Kristy araka ny tanàna io virjiny ve ny reny miteraka azy? So dia manana zoky. Ohatraohatran'izany zany le izy hoe tsika zany rehetra tena mora voafitaka. Ohatr'izay koa ny Mesia dia tena avy amin'ny taranaki Abrahama amin'ny nofo mihitsy. Zany hoe tena sady taranaki Abrahama izy taranaky Jakoba izy fa tsy avy amin'ny hoe Ismaela dia tena taranaky Isaka azafady fa tsy avy amin'ny Ismaely dia tena taranaky Jakoba fa tsy avy amin'ny Esau dia tena mitohy le izy zany avy amin'ny solofony Jese. Zany koa ny ambaran'ny Baiboly zany hoe avy amin'ny taranaky Davida mihitsy koa zany amin'ny nofo mihitsy fa tsy hoe zay taranaky Abrahama amin'ny finoana tsy izay mihitsy fa tena amin'ny nofo ary zay ny mahatonga nyreny tetiarany any amin'ny testamenta vaovao reny zany no anam-porofona amin'ny Jiosy fa io Jesosy Kristy io ilay Mesia izay nambaran'ny testamenta taloha hoe taranaky Abrahama, taranaky Isaka, taranaky Jakoba, taranaky Jese, taranaky Davida. Dia jerevy tsara iny tetiarany iny fa zavatra tena important be iny ahafahana manam-porofo ny maha-Mesia an'io Jesosy Kristy izay tonga io. Dia zay izy ary ny Romanina dia efa niteny amin'izany 7:5 avy amin'ny nofo sisy taranaky Abrahama avy amin'ny nofo ny Kristy. Ka zay le izy fa ianao tsy afaka nonontonona fotsiny hoe zahako ny Mesia nefa tsy hita akory hoe taranaky izy ianao na taranaky izy ianao tsy avy amin'ny taranaky Abrahama akory. Dia izany koa ny Mesia dia antsoina hoe Immanuel. Zany koa ny ambaran'ny testamenta taloha aminy any amin'ny Isaia 7:5-4 ny anarany atao hoe Immanuel.
raha ohatra ka tsy Manuel aloha ny anaranao dia efa tsy Mesia anao aloha zany zay koa ny dikany. Tanteraka zany tany Matthieu toko voalohany 17 ny Mesia dia izy fotoana ho any Egypta. Zany ny faminaniana nambarany Hosea toko 1:1 ary tanteraka mihitsy Matthieu toko 2:4 ka hatramin'ny 5:10 fa dia nisy fotoana ny vahiny tany Egypta Jesosy Kristy tamin'ny fahazazany dia avy eo dia nalaina tany izy. Dia zany efa faminaniana daholo tanteraka tao aminy daholo maneho fa tena io tokoa ilay Mesia zay nampanantenan'ny testamenta taloha rehetra. Dia tahaka zany koa ny Mesia dia ho antsoina hoe Nazariana, zany hoe olona mponina avy any Nazareta. Fa tsy hoe olona avy any 67 hectare ianao dia hitonina hoe Mesia, avy any Nazariana ozy izy araka ny ambaran'ny ao amin'ny Isaia toko 2:1 dia tanteraka izy ao amin'ny Matthieu toko 2:17 manao hoe ary noho ny tonga tany izy dia nonina tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hatao hoe Nazariana izy. Hatao hoe Nazariana izy, nonina tao a Nazareta. Ka raha mbola tsy nahita an'izany atao hoe Nazareta zany aloha dia aza mitonontonona hoe Mesia fa manjary mitonontonona zavatra tsisy dikany fotsiny. Ny Mesia dia ho mpisorona araka ny fanaon'ny Melkizedeka, zany koa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mpisorona be araka ny fanaon'ny Melkizedeka, Salamo 10:1 tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy izy araka ny anambaran'ny Hebreo azy toko 5:1 ka hatramin'ny 9. Ny Mesia dia hiditra ny Jerosalema hitaingina zana-borika. Zany koa tena mazava be anambaran'ny Zakaria toko 1:12 indro ny mpanjakanao izy hitaingina zana-borika rehefa hiditra ny Jerosalema izy. Dia io tanteraka tokoa aloha izy any Matthieu 21:4 ka sy ny 5 fa niditra tokoa Jesosy hiditra ny Jerosalema dia nitaingina zana-borika izy. Ka any Madagasikara raha tsisy zana-borika akoriko, inona ny zana-borika io tengeninao eo, inona ny Mesia anao eo? Fa dia mampalahelo hiditra ny Jerosalema fa tsy hoe hiditra ny 13 Mai no hitondrany ny anehoana azy ireo Mesia zay. Dia ohatr'izay koa ny Mesia dia homboana amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny jiolahy. Ny Mesia dia hitsangana amin'ny maty. Ny Mesia dia hiakatra ho any an-danitra. Ny Mesia dia ho atao farafahakeliny ry havana 70 ny faminaniana any amin'ny testamenta taloha maneho ny maha-Mesia ny Jesosy Kristy, manondro hoe tena io ilay nambaran'ny testamenta taloha fa ho avy nandrasana io zany. Ka ny testamenta vaovao zany dia maneho manam-pirofo fa Jesosy ny Mesia. Dia raha mbola misy anohany zany miteny aminao hoe izy ny Mesia na izy ny zao na izy ny Kristy dia sandoka daholo. Fa raha ohatra zany ka izy ny Kristy dia iza zany ilay tonga 2 arivo taona lasa, tsy misy intsony. Aza mety ho fitahantsika, aza mety manaraka an'izany tsika fa be dia be ny soratra masina. Reto zao misy texte mesianika zany hoe tena miresaka momba ny Jesosy Kristy mivatana be mihitsy ilay texte. Isaia 53, Salamo 22, Isaia 11, Isaia 9, Mika 7, Ezekiel 17. Reny zany zao dia texte mesianika daholo azontsika vakiana ahitantsika hoe izao tokoa ilay Mesia izay efa nanambaran'ny testamenta taloha azy. Tsy foroporonina, tsy hoe tampotampoka koa dia isy olona tonga dia hiteny fotsiny hoe za Mesia tampotampoka fotsiny eo nefa ny tsisy an'izany. Ary raha hiteny ndray hoe za ilay Mesia hoe ho avy ny anambara dia ilay Mesia ho avy koa nambaran'ny soratra masina tonga dia ho avy izy mpanjaka ny fanjakany tsara ny velona sy ny maty amin'izay fa tsy hoe mbola ho avy dia hiara hipetraka amin'ny olona eto indray dia hanao fahagagana fanondrony indray dia hobiana ohatra ny tany Jerosalema fanondrony indray na inona na inona. Tsisy tsony hoe Mesia avy any États-Unis. Misy manko fiangonana sasany zao tahaka ny Mormon zao ny dia ilay Jesosy Kristy avy any Amerika ny azy fa tsy ilay Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta. Dia tsy mety amintsika kristianina zany ny tsika dia ilay avy any Nazareta ihany fa ny ankoatran'izay sandoka. Ary oka hijoro amin'izany tsika kristianina fa tsy ho arebireby zany. Kanefa dia averiko ihany ny fisiany ireny zavatra ireny dia maneho amintsika fa efa andro farany zao ary tsy mandainga Jesosy Kristy fa izay nilazainy dia tanteraka. Mirarosoa antsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.